Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Sao dia variana loatra ianao ety. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ny ankabetsahan'ny olona dia variana be mihitsy amin'izao fiainana izao. Mahafinaritra ny miaina ho ny olona sasany. Mafy ny fiainana ho ny hafa. Raha mijery ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny filazan'ny tsara dia mahita fa ny antom-pisian'i Jesosy Kristy ny nahatongavany tety ambonin'ny tany dia ny hanomana ny fiangonana, hanomana ny olona ho amin'ny fiaviany indray. Ary tena imbetsaka izy no miresaka ny amin'izany fanjakan'Andriamanitra ny amin'ny fiainako ho avy izany. Raha mijery zao tsika ny Marka 7:20 dia intelo no mampitandrina izy hoe miambena. Amin'ny andininy 7:30 mitandrema, miambena ka mivavaha. Fa tsy fantatrareo izay havian'ny fotoana. Io fotoana izay ambarana io dia ilay fotoana izay haviany indray. Dia tahaka izany koa ny andininy 5:30 koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro havian'ny tompotrano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Dia tahaka izany koa ny andininy 7:30 ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa miambena. Miambena. Rehefa jerevanao ny dikan'izany hoe miambena izany amin'ny teny Grika, satria ny Grika moa, ny Baiboly Grika moa no nandikana ny Baiboly tamin'ny teny Malagasy, dia ny heviny dia hoe aza matory. Ny heviny ihany koa dia hoe mivonona. Izany ny dikany hoe miambena, aza mandrimandry, aza variana, mifantohy tsara. Ohatran'ireny mpiambina izay miambina ireny. Izany ny tian'i Jesosy, ho toe-panahy, ho toe-pon'ny olona eo ampiandrasana ny fiaviany. Ka ny antom-pisitsika dia manomana ny fiverenan'i Jesosy Kristy any amin'ny raha ho alanitra miandry ny fiverenana isika. Nefa ao anatin'izany fotoana izany dia be dia be ilay zavatra mahavarim-bariana eto amin'ity tany ity. Anambarako teo izao ilay hoe mahafinaritra be ilay fiainana. Variana amin'ny rehaka, rendrarendra, filana, ny fifaliana sy ny fety samihafa eto amin'ity zao tontolo izao ity ny olona. Tsy manam-potoana intsony ho an'Andriamanitra. Tsy manam-potoana intsony hivavahana. Ka na dia ny fotoana lahatra izy dia hoe izay mbola andeha hanao piknika, izay mbola andeha hitsangatsangana, izay mbola hanao ohatr'izao. Dia tahak'izay foana ilay fiainana. Variana eto amin'ity zao tontolo izao ity. Dia ohatrany hoe misy zavatra be dia be mahafinaritra tokoa ny eto e. Dia mahavariana mihitsy. Dia ny olona nefa dia izao raha vao tavela amin'izany isika dia ilay mandrakizay ny tavela ihany koa. Ny sasany indray dia ao amin'ny natin'ilay fahoriana ny mahavariana azy. Ary tena izany mihitsy raha mijerinao ny Exodus 4 rehefa nangataka i Mosesy tamin'ny Farao hoe alefaso ny olona hanompo an'i Jehovah Andriamanitra any anefitra. Izao no ambaran'ny Farao, tezitra be Farao. Dia nanometsiny Mosesy sy Arona izy. Dia hoy izy tamin'ny mpifehany hoe ataovy mafy ny fanompoana ozy mba tsy hisainany izany andeha hiala eto izany intsony. Izany hoe rehefa tena vesarana ny fiainana, atao mafy ny fiainana dia tsy manana fotoana eritreretana izany hoe fanafahana sy fanomponan'Andriamanitra izany. Ary moa izany hoe ny zava-misy amin'ny olona maro amin'izao fotoana izao, mafy be ny fiainana, miasa mafy, fomaraina, miaritory, mandeha tsy mandeha, roa mitady vola, na alahady aza, tsy mahatsiaro hivavahana intsony fa laso izao satria nahoana mafy ny fiainana. Variana amin'ny ady, variana amin'ny resaka politika, variana amin'ny gidragidra sy ny ady lasa samihafa. Izany ny andanian'ny olona ny fotoanany dia ao, lany andro sy landron-doha ao, dia mafy be mihitsy ilay fiainana, mafy be ny asa, mafy be ny fianarana, mafy be ny zavatra rehetrarehetra dia adino Andriamanitra. Tena mampalahelo izany satria lasa ireny zavatra ireny ny sakana ho amin'ny mandrakizay antsika fa tavela tanteraka ilay fanomana tena ho an'Andriamanitra. Tsy manam-potoana hivavahana intsony ny olona satria mafy ny fiainana. Tsy manana fotoana ho amin'ny zavatra rehetrarehetra momba an'Andriamanitra intsony. Dia izany raha dia teny amintsika hoe tsisy mahatazona antsika ireo rehefa tonga ny farany. Io farany io mety ny fahafatesanao io, nefa mety ilay fahatongavan'i Jesosy any amin'ny raha ho alanitra izay samy tsy misy mahafantatra an'ireo tsika. Be dia be ny zavatra mitranga amin'ny fiainantsika izay tsy hampozina mihitsy. Ianao miteny hoe za pastera mbola sairina fianarako za tsy ho tena anatin'ny examen mihitsy manao première session zay amin'izao ka hatramin'izao, za zao mbola manomana an'izao dia mbola tsy afaka mihitsy aloha amin'izao resaka fivavahana sy ny toy izao. Rehefa maty tampoka ianao dia miteny aminao fa mijanona daholo ireo zavatra rehetrarehetra ireo ary na ny diplôma izay efa nananao sy rery havanao aza ampiriminy olona ny anaty lakavy.
tsisy na inona na inona entiny iny akory inondraindray no mety hahavery antsika koa ary ny sasany indray dia hoe za pastera tena miasa be mihitsy zany manana poste de responsabilité ao anatin'ny orinasanay zany mbola manao an'izao hoe za tsy maintsy tonga za tsy maintsy présent fa za mihitsy ny ohatr'zao rehefa maty ianao ny ariva niny ihany ny apitsoniny ihany dia efa manao recrutement izy ary maro be mihitsy ny olona maka ny toeranao ny apitsoniny na 2 andro dia efa mahita olona asolo anao indray ny orinasa tahaka ny tsy nisy akory ianao zay niasa fatratra teo satria hoe io dia izay aza vela isy zavatra ho ataontsika ambony noho ny fanomanantsika ny mandrakizay antsika fa izany no antony natongavan'i Jesosy hanomana antsika ho amin'io mandrakizay io izy satria avy tampoka ao izy ho avy tampoka izy ka dia miambena na veriny foana zany miambena aza matoritory aza varimbarina amin'izao fiainana izao be dia be mihitsy ilay zavatra mahavariana ary tena feno mihitsy na ao amin'ny internet zany na ny amin'ny télé zany na ny amin'ny telefona zany inona dia betsaka ny zavatra mahavariana ny olona ary ny tanjona dia zao ny analan'ny fifantohany ao amin'Andriamanitra ny ahatonga azy tsy anam-potoana antsona an'Andriamanitra dia tsy manam-potoana hivavahana tsy manam-potoana ho an'ny tompo anio ariavana dia te hitaonanao hoe mandiny tena aza variana amin'izao fiainana izao tsika mandalo izao fiainana izao filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra naharitra mandrakizay andao anantona an'Andriamanitra andao hibebaka andao hivavaka andao hiala amin'ny faharatsiana isika ka hitady an'Andriamanitra tokoa fa mandalo izao fiainana izao ary tsy hapozinao mihitsy matoa ianao mbola mahazo an'izao afatra izao dia mbola fitiavan'Andriamanitra anao tsy mbola tonga tampoka aminao ny fitsaran'Andriamanitra sy ny fiaviany fa mbola mampitandrina anao izy ao anatin'izany ary mbola te hanomana anao dia fotoana fiomanana izao an'izany fiavian'ny tompo izany ry fiangonanao miomana ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen